Ampifaliana ry havana malala no zontsika miona toy izao indray a fampizara mofinaina miainy ny tenin'Andriamanitra ary mandray sakafom-panao antsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Talata 9 Novambra 2022 imazina antsika hanao hevitra manao hoe iaino ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy. Azo rehetrao nampitoerina ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao ampitoerina hatramin'ny fahagola ary izay hatr'izay ianao. Nanandra-peo ny rika Jehovah, eny nanandra-peo ny rika, miampirondroana ny feo ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny onja ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra ny Jehovah any amin'ny avo. Teny vavolombelonao dia marina indrindra. Famasinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah o. Amen. Sasau madiwa uafakeluka umendika nilapana umendika mendika 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 umendika Ivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra mpanory hevitra ianao, ary tsy nisy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinja ary mamonjy sy miaro anay ianao. Misaotra anao izahay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka manavao anay ianao ary mijoro vavolombelonao ny amin'izany koa.
midera sy mankalaza ary mevonahasinarinao masiny izay. Tompo, be ny fahatsoanay ko mifona aminao, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Fa namasino, midira ty anatinay raha isiany sy andray ny afatra tsara avy amin'ny mofonainy izay. Mitenena Tompo, fa vonikainanao izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty voalohany toko 5 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aza mamemy mafy loatra ny antim-panahy, fanahy toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Voninahitra ny mpitondra-tena izay efa mpitondra-tena tokoa. Fa raha misy mpitondra-tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha aneo izay toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony, ka maly soa ny ray aman-dreny. Fa izany no akasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra-tena tokoa ka irery-tena dia efa manantenan'Andriamanitra, ka maharitra amin'ny fangatahana sy fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Ary izany zavatra izany no nandidio mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao hatrany ineny fiadanana. Dia ilay fiadanana Jesosy Kristy tsy tahaka amin'ny fanomena izao tontolo izao fa hafa mihitsy. Mofinaina vakina tamintsika teo. Timoty voalohany toko 5 dia voalohany ka hatramin'ny 19. Dia epistily nosoratan'i Paoly amin'ny Timoty zanany ho amin'ny fitondrana ny loholona sy ny vehivavy mpitondra-tena sy ny hafa koa. Ny tokony toe-panahy ny mpitondra fivavahana. Andriamana, voalaza eto ny olona. Mananatra amin'ny fanajana sy ny feno fitiavana. Izany na andiny voalohany sy faharoa. Rehefa tsy mendrika ny toetran'ny olona tandremana dia tsy mijery fotsiny fa mananatra. Kanefa tsy indrin'ny Paoly tsara fa atao amin'ny fanajana sy ny fitiavana. Ny antim-panahy dia raisiny toy ny ray aman-dreny sy rahalahy sy anabavy no fananatra sy fandraisana azy. Ny teny mandratra na dia diso azy izy dia toa endrika famononan-kolaka. Zava-dehibe izany ry havana. Ny amin'izay tokony hananany daholo olona ireo mpitondra fivavahana, anisan'izany Timoty. Fa izao koa voalaza, ny tokony toetran'ny mpitondra tena efa loajafy. Dia tokony ho fitaratra ho amin'ny zanany sy ny vinatony ary zafiny amin'ny fitiavam-bavaka ka manao izay hahatonga andreo ho tia an'Andriamanitra. Izany voalaza andiny 7 ka hatramin'ny 19. Tsy andraikitra fotsiny izany fa tena toetra anaty mihitsy. Ny tsy fikolokoloana ara-panahy miankonana dia faratsiana mihoatra ny ataony tsy mino mihitsy azy. Tsy ny ara-panahy ihany anefa fa lafim-piainana manontolo koa. Raha izany ry havana, dinio izany amin'ny fiarahamonina misy atsika, amin'ny ankonana misy atsika dia ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, nisaotra ny hamofinaina nomenao anay izay milaza ny fitondrana ny loholona sy ny vehivavy mpitondra-tena, fa tokony toe-panahy ny mpitondra vavahana sy ny tokony toetra ny mpitondra-tena efa loajafy no ambaran'i Paoly ho an'i Timoty. Mivavaka aminao izahay, mba voaorina ireo université telo vaovao. Mivavaka aminao izahay, ny amin'ny asa nomenao anay ivelomanay, hamelomanay ny ankonana nomenao. Ianao no hanavoanay hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izahay ho an'ireo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao anendry ny rofy sy ny aretina rehetra. Ny olona izay miandry fandidina amin'ny teny ity, eo ambany fiarovanao sy ny fitasianao, dia hanohana ny asa fitsaboana ianao. Atanjao ireo azony manjo, ampio Maria fikolona sy sahirana. Mitahianay amin'ny azakazaka ataonaika, ampairezanao anay amin'izay atao, na ny fikasana, atao eo ny fianarana, ny fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avotsy izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy hivavahanay. Izay anaovanay izany mivavaka ango ka angatahana izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: ka na eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo any anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy,
fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano natolotra aminarany Jesosy Kristy. Engany Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka mentsika fampinoana marak'izay sy fanaintsanara tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana, ampiona ny fonareo sy ampahery anareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.